Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsiavantsika amin'ity androany ity insha Allah dia mahakasika ny toka sy ny fisotroana an'izany. Hita mieli-patrana ankehitriny eny amin'ny fiarahamonina sy manodidina izay misy antsika fa ny olona rehetra efa mpisotro toka ny ankamarozany. Ny olon-dehibe, ny zaza, ny tanora, ny vehivavy, ny antitra dia samy misotro an'izany toka izany avokoa rehefa tonga ny fety, eny fa hatramin'ny tsy fety fa isaky ny farany herinandro dia misotro an'izany avokoa. Mbola hita ihany koa eo amin'ny fiarahamonina rehefa tratran'ny olana na adi-saina na problema ny olona anankiray dia any amin'ny toka no entiny manary sy manala an'izany adi-saina sy ny asaloha lehibe eo aminy izany. Nefa fantaro raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islamo fa ny toka dia manary ny saina ary manary ny fanahy maha-olona. Ka raha zavatra manary ny saina sy ny fanahy maha-olona dia tsy misy tsony ny tavela maha-olona anao amin'izay fotoana zay. Izay indrindra nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ny teny amin'ny hadisy marim-pototra fa tombo-janahary dia nanozina ireo olona mpisotro toka sy ny mpivarotra azy, ny mpanamboatra azy, ny mpitatitra azy ary ireo niranana andeha mividy azy ary nampiatrano ny olona misotro toka ary izay nampindrana vera ny olona misotro toka, ny olona mihinana ny vidiny izany toka izany dia samy mahazo ozina amin'ny tombo-janahary avokoa satria nanary ny saina sy ny fanahy maha-olona azy. Noho izany atsikapin'ny Islamo efa voateny mazava tsara ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Il-Karim fa io toka io dia maloto ary tsy vitan'izany fa izy io dia anisany asany devoly izany toka izany. Voalaza ihany koa amin'ny finoana Islamo fa io toka io dia antsoina hoe Ummul Khaba'ith, renin'ireo fahotana rehetra. Satria rehefa anao misotro toka dia sarona ny sainao hany ka mahavita manao zavatra izay tsy vitanao anao amin'izay fotoana zay. Lasa mahavita manompanompa olona, lasa mahavita miady aman'olona, lasa mahavita mamono olona, lasa mahavita matory eny an-dalambe, lasa mahavita mangalatra, lasa mahavita manakorontana ary ny zavatra rehetra izay tsy vitanao tamin'ny anao tsy mamo dia vitanao avokoa ao anatin'izany fahamamona izany. Noho izany raha tena mpiany Islamo anao dia misitaka amin'ny fisotroany toka ary tadidio ihany koa fa ny olona izay misotro toka dia mety ho tsy ho voaray ny fanompona izay ataony mandritra ny fotoana maharitra eo anatrehan'ny finoana Islamo araka ny hadisy izay voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka afatra ho an'ny tanora, raha tianao handroso ny firenena dia any aminao tanora no mitondra fampandrosoana sy fahombiazana ao amin'ny firenena. Nefa ny toka dia mamotika fa tsy mampandroso. Ny toka dia mampihemotra fa tsy mampandroso. Ny toka manimba fa tsy mampandroso. Etsy andanin'izany ny fahasalamanao dia mikorosofahana. Etsy andanin'izany ny volanao dia lanilany fahatany. Etsy andanin'izany ny fotoananao izay tokony arahanao mivady aman-janakao dia lany anaty bara. Etsy andanin'izany ny fotoana izay tokony hiasanao mafy, handinianao ny programa manasanao, ny fotoana izay tokony hanomananao ny paikady rehetra dia laninao any anaty bara. Ka aoka tsika handinika tsara
fa ny toaka raha fehezina dia tsy mitondra vokatsoa eo amintsika. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androan'ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary ataovy j'aime fa mbola maro ny fampatsiavana etintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.